Agasitrahana hatrany ianao tompoko lasy toko vavy tsy misaraka amin'ny télévision malagasy manolotra ny araba finaritra amin'ity alady atoandro ity manasanao ampanajana indray anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ireo lohatenim-baovao avy hatrany no arosantsika. Mitaky ny fanonerana ireo fananana maro rava tamin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy ireo vahoaka voakasika tamin'izany. Ponina eo amin'ny roa alina eo no misoritraka rano fisotro madio ao Bekily Androy. Atahorana olona tamingana ny fanona ny sokatra an-dranomasina nisy fampahafantarana ny lalàna momba an'izay tao Antsohihy. Takin'ny vahoaka ravatrano sy fananana ny anoneran'ny fanjakana ny totaly ny fananan'izy ireo potika tamin'ny fanorenana ny fanarenana indray ny lalam-pirenena fahadimy izay mampitoy Soanirano Ivongo sy Vahibe miteraka olana goavana amin'ny vahoaka sy mitondra ny fotsiny toedra raha io rehefa nampanantena nefa tsy natateraka ny fanonerana izany ny fitondrana teo aloha miantso ny fitondrana fanavaozana arak'izany ireo vahoaka voakasika ny mba handraisana andraikitra amin'ny olana sedran'izy ireo mitady marimaritra iraisana ihany koa ny ben'ny tanàna tany fotsy izay isan'ny manana vahoaka rava fanarana maro tamin'ity asa fanamboarana foto-drafitra izay ity. Abel Benjamin. Trano fonenana maro miampy tanimboly amina hektara maro no tsy maintsy noravana tamin'ny fanamboarana ny ampahany lalam-pirenena fahadimy Soanirano Ivongo Vahibe. Nazava tamin'ny vahoaka ny lalàna mamaritra fa manana zo hisitraka fanonerana noho ny fahampitehanio izy ireo tany am-pendohan'ny asa. Nirodana iny ny governemanta tamin'ny fitondrana teo aloha tsy mbola tonga am-pelatanan'ny olona ny volana ampanantenana. Ho vita ihany koa ny asa ankehitriny ka miodikodina amin'ny mpitondra ny fanontaniana. Miantso ny fitondrana fanavaozana handray andraikitra amin'ny toedra raha ity ny ben'ny tanàna ny komina ambanivohitra Antanifosy Sylvine Philbert. Magnoloana zay fagnamboarana ny RN5 zay faly zahay vahoaka pazy tombotsoa satria afa-pasairagna amin'ny resaka fahavitan'io lalagna io. Nefa ny andro kely nisy zavatra nampanantenaigny ny vahoaka ary zony tokoa ny hisitrika n'izay fanonerana amin'ny zavatra simba zay nefa atreto mbola tsy tonga io vola io ary tsy vitan'izy mbola tsy tonga fa araka ny niresan'ireo tompony andraikitra tamin'ny farany dia nihena eran'izay nihena ny tonom-bola zay voalaza fa hositrahan'ny tsirairay ary maro amin'ny olona voasoratra tagnatin'ny lisitra tamin'ny voalohany voalaza fa hisitraka io vola io no tsy ao anatin'ny tsony tamin'ny farany ka eto ny tenako misy olo tena ny vahoaka anatin'ny komina Antanifotsy anatin'ny district ny Soanirano izay sy mafanagna noho ny fagnamboarana RN5 io manentana ny fitondram-panjakana mba hamaha aingana faran'izay aingana io olan'ny fanonerana io tsy henan'ny tonom-bola ho raisin'ny tsirairay ary tsy hisitraka ny tsirairay fa rehefa rava fanagnana dia hisitraka izay tokony hositrahany avokoa. Efa nandalo teto ka mahay sara ny zava-misy izao ny ministry ny asa vaventy ankehitriny. Mihodina ihany koa ny resaka eto fa niova ny lisitra any amin'ny fanjakana. Misy very andalana ny anaran'olona tokony hisitraka izany ka miantso fandraisana andraikitra ny fitondrana fanavaozana an-trano ny vahoaka hitady marimaritra iresana amin'ny toedra raha misy izao. Nanao etsika fanairana ny amin'ny tokony isitrandro ponina tompon'ny tany ao Ambatomambo Andakana ny ofany avy amin'ilay teratany vahiny mba hifanaraka amin'izay voalaza ao anaty fifanarahana mipetraka izy ireo niaraka tamin'izay ny fanaterana sy fampahafantarana ny didy avy amin'ny vady tany manodidina io fifanarahana io. Eo amin'ny micro ny Olivier Andriambolo mihaja sika Tarivilano anaratsika izay. Ratsaivina dia tany amin'ny taona 477 no nanomboka ny fifanarahana fanofanatany teo amponina tompon'ny tany sy ilay teratany vahiny nanangana orinasa eto amin'ilay toerana antsoina hoe Ambatomahambo eto Andakana. 23 taona teo aoriana dia mahatsiaro voafitaka ireo mponina tompon'ny tany raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny ofan'ny tany tsy voahaja n'ilay teratany vahiny ihany koa ny voarakitra ao anatin'ilay fifanarahana izay voalaza ny reto mpandova fanatao tamin'ny teny vahiny ka teo ny nisy endrika tsy ara-drariny. Velara-tany mirefy 720 sy 100 metatra toradroa no nofainy io teratany vahiny io. Manoloana io tranga io dia efa nanaraka ny dingana rehetra ara-panjakana mba hisy ny fanitsiana sy mba hisitrahan'ny tompon'ny tany sy ny tena ofany mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Tanong dadabenay dia zay zany zao efa mpandova ny mamanay amin'ny fotoana zao
zay mba nandady rariny any tamin'izao eto fa tsy nahazo rary mihitsy zay a efa ndizy a napampana taminy tompo efa ndrony napampana taminy a de ahoana mba apetraka aminareo le izy zay tsy manatreako zany fa nenay azomina ihany le kotorahana izy zay zay tena taminy de izy moa atsoa izy mba anatina anay tsy mety anatina anay mihitsy tompo misy ny hetsika fanairana avy amin'ny tompony tany tamin'ny ity fotoana ity na raha ny fampahafantarana ny didy mirakitra amin'ny fifanarana araka ny tokony ho izy sy nataony vady tany ajantsika hatreo momba an'izay va iresaka toe-karena manga kosa indray isika na atrarana kitozana fanona sokatra an-dranomasina izay biby atahorana ho lany tamingana natao amin'ny tsenana Antsohia nandritry ny fidinana tampoka izay natao nitetika asa arofano sy ireo mpitondra any an-toerana izay nanaovana fanentanana momba ny fampahafantarana ny lalàna miaro ny famonoana io azan-drano izay ahina ho lany tamingana io araka ny olazainantsika teo nampahafantarana ireo mpivarotra tao Antsohia araka izany lalàna mifehy ny fiarovana ny fanoa raha nitatitra etiny Everaldo isan'ireo biby ahina ho lany tamingana raha tsy voaharo ny fanona ny tortue de mer maro ny tsindry mahazo azy io noho ny ataon'olombelona hanamafy ny fiarovana io karazam-biby an-dranomasina io no antom-pisian'ny tetika asa arofano izay miasa atao amin'ny faritra Sofia eo anatrehan'izay dia nanao be midina tamin'ny tsena Antsohia izy ireo niaraka amin'ny mpitondra eto an-toerana hanao fanentanana sy fampahafantarana fa voarara ny lalàna ny famonoana azy io ka nandritra izany nahitana ireo masikitana fano amidin'ireo mpivarotra ka naorona avy hatrany miaro ny fano satria ny fano efa misy karazany valo izy ny 5 am'izotro no misy amintsika Madagasikara izy 5 zay efa ho lany tarana efa arovana maneran-tany zany ary atsika Madagasikara efa nanao sonia amin'ny fiarovana fano efa ela ny arovana ny fano fa tsy hoe voniany hoe manomboka zeo aza mivanga fano eky aza malika fano eky koa mbola hitady vola avadio amin'ny laoko avadio amin'ny vokatra an-dranomasiny hafa fa mahavoasazy ary mampigadra ny fivarotana entana fano manomboka avy amin'ny palaka azy an-dranomasiny ny tatitra azy isika mpivarotra efa naliam-pihinana azy henty sy araka izany avy amin'ny fitalevam-paritra ny jona atao amin'ny faritra Sofia ary hiditra amin'ny fanasaziana aorian'izao fanentanana izao ity hetsika ity moa dia efa tafiditra amin'ny fanamariana ny andro raisym-pirenena ho an'ny fiarovana ny fano sy ny honko atao amin'ny faritra Sofia izay ho tanterahana ho analalava ny 17 sy 12 Aogositra ho avy izao vonina ny aleo tena tanteraka amin'ny fiarovana ny fanatsarana ny fitantanana ny faritra arovana an-dranomasina nosy barany melaky ny fikambanana vezomindray amin'izao fotoana rehefa nisy 10 taona mahery lasa no nanaovany fiarahmitantana niaraka tamin'ny Pray Ominantoka Proventure manoloana izany indrindra dia nanao hetsika fihaonam-be teo amin'ny sampikambana izay nanasana ihany koa ireo tompona ndraiky mpanjakana isa-tokony niaraka tamin'ny vahoaka atao amin'ny komina Soahany distrika Natsalova izy ireo mba anehoana sy ampahafantarana bebe kokoa izany teo anatreham-be sy ny maro Chapson Robert manantena zay matokisa le matao préfet fa vona ny vezomray amin'ny alalan'ny dingana zay nampianarinao nay ny maly zay naneo ny fahavononany teo anatrehan'ny tompona andraikitra isan-tokony sivily sy miaramila miaraka amin'ny vahoaka ny fikambanana vezomray amin'ny aleovan'ny tena tanteraka hitantana ny faritra rovana ny ranomasina nosy barin ato anatin'ny faritra melaka ankehitriny raha efa nisy 10 taona mahery lasa no ny tantanana an'izany niaraka tamin'ny Pray Ominantoka Blue Ventures anray any tanana ny tantanana faritra rovana manokana zahay satria tsy ela fa ONG zay manona anay mihezaky ampahaleona tena anay araka izany dia nikarakara hetsika lehibe nanaovana fihaonam-be ny antsoina ireo mpikambana rehetra zay efa mahery ny 700 isa ny fikambanana vezomray no sy barène mba hisiany fifaneraserana eo amin'ny samy mpikambana sy hanatsarana ny fomba fiasa teo aloha
nandritra izany moa no nampahafantarina ny mpikambana tsirairay ny vokatry ny tombana ny asa vita nandritra ny taona maromaro lasa izay teo amin'ny fiarovana sy fitantanana ny faritra rovana an-dranomasina no Sibarenina Meleky ka nahazo salanisa 10.N amin'ny 20 ny vokan'izany izay nomeny ny fitalevam-paritsy ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Meleky miaraka amin'ny fitalevam-paritsy ny Jony sy ny toe-karena manga piay an'izany fikambanana Vezumiray izany. Ela betang zay tsy nisy evaluation fa hita amin'ny 2026 nisy asasamamilana no ny azonay sorako aloha fanjakana eto satria sorako fanjakana araka zany hoe maro lesoka zay tsy nazahoanay le moyenne paraparatsy agny amin'ny 15 na 18 ka eto zahay nona ny fikambanana Vezumiray zany hoe anarina an'izay tsy mety indrindra moa zay fanety atsaraina. Taty amin'ny commune Ambanivohitra Soany distrika ny Antsalova no nanatanterana an'izany rehetra izany izay nanaovana hetsika maro sosona toy ny diabe na ny carnaval fanentanana amin'ny fiarovana ny nosy barène radio crochet lalao baolina kitra sy ny kilalao maro samihafa araky ny lohahevitra manao hoe Vezumiray mandray an-tagna ny faritra rova. Ny fikambanana Vezumiray no Sibarène sy ny mpiray ombinantoka amin'ny Blue Ventures no tomponantoka tamin'ny fikarakarana izany izay eo ambany fiain'ny fitalevam-paritsy ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy miaraka amin'ny fitalevam-paritsy ny Jony sy ny toe-karena manga atao anatin'ny faritra Meleky. Mamany olan'nyponina fahazona rano fisotro madio raha toka eo amin'ny 10 kilometatra miala ny tanàna eo vao mahazo rano amin'io rano tsy ara-pahasalamana tonga nandray vonjy maika izany fototra-avitrasa izany sy nanolotra azy tamin'ireo vahoaka tany an-toerana ny lehibe ny faritra Androia ny prefet ny talesy ireo mpiara-mioninantoka toy ny UNICEF kaponina manodidina Androalina no misitraka izany anatin'ny toerana 40 izay efa matsimbola avy amin'ny banky iraisam-pirenena miaraka amin'ny UNICEF sy ny mionjy izy ity tanterahan'ny ministeran-drano. La Nirina Janoa, TVM, Bekili Androy. Na mahery ny roalina eo eo no misitraka rano fisotro madio atao anatin'ny komina ny Bekitsy sy Mbaita ka tonga nandray an-tanana vonjy-maika ny fahavitana izao fototra fisasa izao ny lehibe ny Faritsandoy ny prefet sy ireo delegasiona samihafa izao no tanteraka dia tetikasa avatsiany banky iraisam-pirenena vola iaraha miombonantoka amin'ny UNICEF sy mionjo tanterahin'ny ministeran rano. Raha tia Faritsandoy tia dia anisany olana aty amin'ny Faritsandoy ny rano zany hoe ny rano sotro madio ny anisan'ny olana aty eto anefa izahay na tany Ambaita na aty Bekitra dia nanolotra fododrafitrasan'ny rano izay hanana ny vahoaka aty any Ambaita sy aty Bekitra rano sotro madio ara-pahasalamana koa eto izahay miaraka amin'reto mpiara-miasa rehetrarehetra sy ny mpiara-miombonantoka dia voalohany indrindra misaotra ny mpiara-miasa miaraka amin'ny UNICEF satria zareo no anisany angady-dananana sy vinahitana ny fanorenana izao fododrafitrasa ny rano fisotro madio ara-pahasalamana zao. Misaotra ihany koa ny mpiara-miasa rehetrarehetra aty fotony ny ben'ny tanàna ny chef-fokontany satria zareo dia mitolorana ireo fododrafitrasa ireo ary zareo no ikajy zareo fododrafitrasa ireo ny mba hampaharitra aza Lovainjafy. Afa-pahasahiranana tanteraka ny mponina aty an-toerana raha toa ka miala 10 kilometatra eo an-tanàna no maka rano sy ara-pahasalamana teo aloha miisa 40 fokontany misitraka izany atao anatin'ny komina ny Ambaita sy Bekitro ka mponina manodidina 700 eo no misitraka ity fododrafitsasa ity isaky ny toerana nahavitana izao fododrafitsasa izao. Tanterahana tao Soanerany Vongo ny atrika sandiniana ireo tokantrano marefo iarahana mitetika safidy ka komuna efatra anatin'ny distrikan'ny Soanerany Vongo no isitraka ny toana izay omeny mitetikasa mandritry ny 12 volana. Tetikasa iasa amin'ny sehatry ny fiompiana sy ny fambolena moa izy ity ary anome fiofanana ihany koa ireo olona ao anatin'izay. Fanampanazavana. No tanterahana teto Soanerany Vongo ny atrikasa momba ny asa havotra mirindra itsinjovana manokana ireo tokantrano marefo sehatra maro no anomezana toana azy ireo momba ny fambolena ny fiompiana iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka no jerena manokana nandritran'izany ireo komina izay tokony laharam-pahamehana ahitana ny toerana azo ajariana. Ity tetikasa ity dia tetikasa fanjakana izay vatsian'ny Banque Mondiale vola fa mifidy
no mitantana izany vola izany ary ny ministerany koa no mpiara-miasa sy manara-maso ny fanatanterahana itya tetika asa ity. Natao teto androany ny fananganana ny komity izay hitantana ny fanatanterahana izany tetika asa avotra mirindra izany. Vita teto androany ihany koa ny fantenana ireo komina izay sitraka izany. Dia nisy komina efatra no voafidy ato anatin'ny district Soanieran'Ivongo isitraka izany tetika asa izany izay tena tetika asa ngeza be ary tetika asa ihany koa inoana sy adikina fa mitondra fampivoarana ho an'ny tokantrano marefo tsirairay mba hialana amin'izany maha tokantrano marefo. Aharitra 20 volana ny asan'ny tetika asa fidy eto Soanieran'Ivongo izay antomboka ny volana oktobra ho avy izao. Andrasana araka izany aorian'izao ny mba hisian'ny fidiram-bola fanampiny ho an'ny mpisitraka mandritra ny metsoahitra. Eo ihany koa ny fanaovana endrika ny tontolo mba iroboroboany ny fampandrosoana lovainjafy ary ny fanomezan-danja ny mahaolona. Ho fampiarana ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny faritra atsimo andrefana sy fampiarana ny tetika asa fambolena mba hisitraka sakafo maro loko sy hijerena ihany koa ny tontolo marefo dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tanan-toerana ny ONG OSDRM. Violette Rakotoarimanana sy Henri John no mampita an'izay. Hijen'ny tontolo marefo eny ambanivohitra sy ny fiarahamonina amin'ny fiovan'ny toetrandro indrindra ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny faritra atsimo andrefana Androy ary Anosy no ONG Organisation de soutien pour le développement rural à Madagascar na ny ONG OSDRM izay vatsiny UNICEF vola. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy teto Toliara ny ity tetika asa fanampiana ireo tantsaha amin'ny teknika fambolena sy ny fitantanam-bola ary fampahafantarana ireo sakafo maro loko homena ireo zaza sy ny renibevoka hisoroana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ity tetika asa ity moa zany dia tetika asa mivohy indrindra ny fanampiana ny tantsaha amin'ny fitantanam-bola sy ny fampianarana azy ireo handray an-tanana ny fanjarian-tsakafo ny zaza latsaka ny 5 taona sy ny renibevoka ary ny reny fa ny mampiavaka ny OSDRM dia ny fampiarana ireo traikefa izay ananany amin'ny fahaizana manampy ny tantsaha amin'ny fitantanam-bola ary ireo tantsoroka teknika maro anatsarana ny fari-piainan'ny tontolo ambanivolo na teknika ara-pambolena io isan'izany ny volovary sanatany ny teknika ny fahaizana manome lanja ny vokatra eny fotony ary ampianarana ireo tantsaha ireo hoe inona ny vokatra tsara ampidirina amin'ny fanatsarana sakafo ny zaza latsaka ny 5 taona. Fanampianan'ireo resaka plus ou moins any amin'ny resaka nutrition no atao ary fanampiana ihany koa ny tantsaha-mpamboly amin'ny hanatsarana ny teknika ny fomba fambolena mba hahafahan'ny zaza tsy ampy taona zaza kely ao anatin'izay nutrition zay inana n'ilay sakafo maro loko. Ka ty projet ity tena samba satria any amin'ny faritra atsimo zany tena lasibatsy amin'ny hamaitana eo. Kanefa nane mamokatsy la toka misy olana tena mamokatsy be. Tafiditra anatin'izao ihany koa ny fampihenana ny tsy fanjarian-tsakafo sy ho fitantanam-bola maharitra ho an'ireo tantsaha izay misitraka ity tetika asa ity izay maharitra anatin'ny 2 taona. Anatanteraka fanadihadiana ny fotony amin'ireo sekoly voakasiky ny fandalovana rivo-doza tao anatin'ny Sisiko Toamasina voalohany sy faharoa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena manoloana ireo fanarenana vonjimaika ireo sekoly ka ireo mpianatra eo anivon'ny université any Toamasina no anatanteraka izany amin'ny alalan'ilay tetika asa talim. Misy moa ny fiofanana nomena ireo mpianatra anatanteraka ny asa. Romeo Alarakotoarimanana, TVM Toamasina. Ho fanatsarana ny kalitao-pampianarana taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza toy ny fanamafisana ny asa fampianarana, ny fanatsarana ny fanavaozana ireo sekoly dia najoro eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny tetika asa talim iaraha-miasa amin'ny drainina atsinanana ka ny Sisikony Toamasina voalohany sy faharoa no hisitraka izany. Tanora misy 200 mahery avy eo anivon'ny universitény Toamasina no nomena fiofanana hanatanteraka ny asa fanaraha-maso ara-bola sy ara-teknika mandritra ny 2 volana. Tsapa treto fa mety ary tokony ho tratra amin'ny tanjona satria dia
ny zaza mianatra ty fotony no ampandraisina anjara amin'ny fanarenana ny vokatry ny loza nateraky ny gizania dia atenaina fa ho tratra daholo ny tanjona indrindra fa ny fahavitany asa ny anivon'ny sekola mialohan'ny fidiran'ny mpianatra. Anao tantsoroka, anao fanjoina ihany koa ireo asa eo anivon'ny fefi. Azo lazaina fatratra ny tanjona satria vonona ny mpianatra rehetrarehetra satria dia lina izy ireo fa ny zavatra nizarana tamin'izy ireo ary antenainay fa ampy oentin' zareo manatanteraka an'ireo asa zay ampanao tetikasa tanima azy ireo eny anivon'ny sekoly manerana Cisco Thomasina 1 sy Thomasina 2. Izao hetsika izao dia tafiditra amin'ny fanarenana ny sehatra ny fanabeazana izay nanomezana sehatra ireo mpianatra eny anivon'ny oniversite ny Barika 5. Mbola hijanona amin'ny Université ny Tomasina izay hatrany isika nanatanteraka conférence débat ho an'ireo tanora teo anivon'ny Université ny Tomasina tamin'ny zoma 2 ny PNUD sy ireo mpandrara tanora ireo mpitatandraram-panjakana ny toerana tanjona amin'izany resahana ny fampandrosoana sy ny fanarenana ny Toamasina. Romuald Rakotoary mananatrano mampita an'izay. Tanora sy ny fahaiza-mitarika hay vao fanairana ho an'ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Ndao isika hiresaka fampandrosoana hakana hevitra sy fanakalozana ho vahaolana fampandrosoana maharitra. Ino votoatin'ny valandresaka arahina ady hevitra izay nokarakarain'ny PNUD fandaharana asa ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana sy ny Université ny Tomasina. Ny andron'ny zoma 7 Aogositra niarahana tamin'ireo mpianatra. Isany nandray anjara tamin'ny ady hevitra ny tale jeneralin'ny Spaty randriam-bahoaka Anise Hertina, teo ihany koa ny lehibe ny fanarenana ny Tomasina ny jeneraly Ramasy sy ireo tanora vehivavy mpandraharaha. Tratra ny tanjona ny tamin'ity dialogue social izay natao fiaraniasa teo amin'ny Université ny Tomasina sy ny PNUD ny resaka isika mahakasika ny tanora sy ny fahaiza-mitarika ary ny haivao fototry ny fampandrosoana maritra izany. Tena mifanaraka amin'ny filana ny zavatra miresana teo ny resaka mahakasika ny fandraharana, ny resaka ihany koa mahakasika ny fanorenana taorian'ny cyclone, ny mahakasika ny fitaterana satria isika dia manana ny port lehibe indrindra ary ny resaka ihany koa mahakasika ny tontolo iainana mifanaraka tsara amin'ny filana zay zavatra miresana teo rehetra izay. Fa inona kosa ary no anjara draikitry ny tanora manoloana ilay drafim-panarenana ny Tomasina. Misy ny atao hoe stratégie famolavolana pakady amana ireo olona rehetrarehetra ireo domaine rehetra. Rehefa vita zay dia io ny atsoko ny tanora andray anjara amin'ny atao hoe consultation citoyenne miaraka amin'ny vahoaka ihany koa mety solontenana vahoaka ihany avy amin'ny fokotany tsirairay avy injery raha ty ary ny zava-misy eto Tomasina tia ny fanadihadiana inona ny mba fanaisana anjaran'ny zareo ny mpianatra no ijery hoe inona no azy zareo atao anatsarana ny stratégie croisée izay efa volavolaina mety afaka telo herinandro eo dia vita. Loha hevitra efatra niresahana teto teo nahitarika hoety manova ny fanavoazana lakile ny fampandrosoana tanora sy ny fanambo ny fampandrosoana maharitra ary ny fanoloran-tena ho an'ny olom-pirenena. Andian'ny fahavalo ity notanterahina teto Tomasina ity izay niresahana ny fampandrosoana ho an'ny Madagasikara indrindra ny fanarenana ny Tomasina. Ho any amin'ny fahatry matsiatra ambony indray isika notokanana ny fitoerana Confucius fampianarana arak'asa sy teknika izay manamarika ny fahaleovantena ny fitoerana amin'izao fotoan'izao ka tsy misy fiankinany amin'ny Institut Confucius hafa. Ary Radio Nation sy Angelo Randriamanana. Ezaka ataon'ny fitoerana Confucius fampianarana arak'asa sy teknika ny azahoana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra ny ofana tao any Chine satria ity Institut Confucius d'enseignement professionnel technique université Fianarantsoa dia izy ny fitoerana mampianatra ny teny sinoa fanofanana asa tanana sy asa samihafa ary kolotsaina mijoro voalohany aty Afrika. Izy kosa no institut fahatelo mijoro eto Madagasikara. Université telo any Chine no miara-miasa aminy mivantana toy ny any amin'ny université Jiangsu sciences et techniques, ny université Jiju tombony ho an'ireo miofana ao amin'ny Institut Confucius dia maro ny asa misokatra ho azy ireo. Tany ampiantomboana hoy ny filohan'ny université Andrasanjy Fianarantsoa dia 50 monja no vatsim-pianarana azo ny fitoerana Confucius ka 4 monja no anjaran'ny Fianarantsoa. Ny fahaleovantena dia azahoana tombontsoa bebe kokoa. Raha taloha 50 no azo boursa azo vatsim-pianarana azo miaraka amin'ny université Institut Confucius ny Antananarivo dia 4 no mba anjaran'ny Fianarantsoa tamin'izany. Dia hoy izay hoe aleotsika mitady fahaleovantena.
noho ny fitadiavana fikatsahana izay mety ahasoa ny tanindrazana dia natao ny ezaka rehetrarehetra ary tamin'izany rehefa tonga tany amin'ny université de Jiangxi normal university zay dia somary gagagaga ihany tamin'ny fandraisana fa tsy dia nakasitrahana angamba n'ilay fahaleovan-tena ary izay moa no tena izy io moa samy manana ny politika izay kosa ny tsy nanaiky-lebenana tamin'izany fa nataonay izay azo natao ny afy aby ary nandritra io fitokanana ny fitoeram-pampianarana arakasa sy teknika io dia notolorana ny diplôma licence ireo andihany fitaratra taona 2024 sy mamiratra taona 2024. Reny mpiay izy ireo moa ny Ramatoa Mamiarivelo Sylvia filohan'ny CCI Chine Madagasikara izay nampirisika ireo tanora hanorina orinasa ho azy ireo. Mivantana avy hatrany amin'ny Institut Confucius d'enseignement professionnel et technique ao Fianaratsoa ity ny filana rehetra hita amin'ny mpiara-miasa sy mpiara-mioninantoka noho ny fahaleovan-tena tanteraka. Iarajanavo santrano mampita an'izay. Mivantana ny fiara-miasa amin'ny mpiara-mioninantoka izany no tombotsoa azo amin'ny fahaleovan-tenan'ny fitoeram-pampianarana Confucius. Ary isany koa ireo atao hoe fiaraha-miasa hafa toy ny fananganana trano kulturaly sinoa afana mianaka ny atao hoe izay mietra ny fomba mampanao ary eo koa ny mampiavaka an'ity zany dia tsy mijanona fianarana telo foana fa tena mianatra ny teknika izay ilaina ny fomba fahaiza-manao sy fambolena ny fiaraha-miasan'ny tantsaha sy dite aby zareo manao dite tsika manana tambavy izao ny fanakaiky an'izay ny asa tanana tsika mahay asa tanana dia zareo koa mahay asa tanana dia tao fanakaiky an'izay ary teneny tokoa zany raha teknolojia fampiasana teknolojia amin'ny sehatra maro ny fambolena sasy manana an'ilay vantana amin'ny université mpiara-mioninantoka any Chine. Zany hoe raha ohatra zao androany atsika misakana amin'izareo hoe zao zavatra ny Madagasikara zao ny besoin-nay dia misy valongo zany zay. Zay zany no mahasamihafa azy. Zany hoe manahaka koa zany eo amin'ny resaka fampandosoana raha mitaha amin'ny teoloji. Iresaka vaovao ara-panatanjahantena indray isika hiditra amin'ny andian'ny fahadimy ny tournoi baolina kitra karakarain'ny fikambanana LGCO Plus Antsirabe faharoa ka hanomboka ny faha 20 aogositra ho avy izao izany. Handray anjara avokoa ireo komina roapolo ka natao ny alarobia 10 aogositra teo moa ny fisarihana ny fizarana isam-bondrona sy ny fifampizarana ara-teknika momba ny fifaninanana. Kiady Rajonera sy Entsora Soarmalala. Hiditra amin'ny andian'ny fahadimy ny tournoi baolina kitra karakarain'ny fikambanana LGCO Plus eto anivon'ny distrikana Antsirabe faharoa ny 19 aogositra no hanomboka ny lalao raha no tanterahana ny alarobia 10 aogositra kosa ny fisarihana ny fitsinjarana isam-bondrona sy ny famoahana ny fandaharan-dalao rehetra ary ny fivoriana ara-teknika efa vonona tanteraka ny mpikarakara. Tonga indray ny amin'ity 5e édition ho an'ny tournoi izay fanaon'ny LGCO Plus association aty Antsirabe faharoa hanomboka amin'ny alahady izao efa vonona daholo ny commune roapolo ato anatin'ny district Antsirabe faharoa izay tournée goavana moa no karakaraina izay fanao mety haritra 2 volana eo io faharetan'ny tournoi io izay ataontsika hoe andraisan'ny commune rehetra roapolo anjara efa maro tsika no nangataka andeha mety farana any amin'ny faraparany volana septambra any efa tena vonony ianareo andeha izay mpikarakara koa efa vonona raha teo dia mino fa hiadiny lalao isy zavatra tsara ty Antsirabe faharoa ivoaka ty ary irahina ny Antsirabe faharoa ray manontolo. Ankoatry ny amboara lehibe sy ny loka samihafa no manina fantatra fa ahazo omby avokoa ireo komuna ahazo ny laharana 3 voalohany ao anatin'ity tournoi football LGCO Plus ity. Ny famaranana kosa dia ho tanterahana aty Antsirabe faharoa raha tao Antananarivo tamin'ireo andihany teo aloha.
Norumbany ekipany SMMC avokoa ny amboarany AZF faritra Atsinanana tamin'ity taona 2024 izy ireo araka izany hoe solitena ny faritra Atsinanana amin'ny lalao AZF national izay atao any Manakara amin'ity volana aogositra ity. Totosany lahady teo moa tany amin'ny stady Arena Toamasina ny lalao famaranana ho an'ny taranja basket ho an'izay faritra Atsinanana izay. Lalao famaranana voalohany niona-ny ekipany commune Ambonivohitra Toamasina tamin'ny alalan'ny Ascut sy ny ekipany Orinasa SMMC Sokajy Vétéran. Ny fanimbiasana ny fampidirana baolina teo amin'ny Andany sy ny Ankilany. Ekipa efa samy manana ny maizy azy raha teo ireto ekipa roa ireto. Nanatombo kosa ny ekipany SMMC tamin'ny alalan'ny taktika nananany ka lafo tamin'ny isa 20 no 7 ny Ascut. Io isa azony io no nitondra azy tamin'ny fandresena tamin'ity lalao famaranana ity. Lalao famaranana faharoa kosa izay niona-ny ekipany Gendarmerie-Pirenena sy ny SMMC Sokajy Senior. Ny famalina ny fanafiana teo amin'ny Andany sy ny Ankilany. Nisongadina kosa ny fahaizana mampiditra baolina betsaka ho an'ny SMMC izay nitondra azy ho amin'ny fandresena ka tamin'ny isa 4 no 5-30 no nampiondrehan'ny ekipany Gendarmerie-Pirenena. Orinasa miisa 13 no nandray anjara tamin'ny lalao fifaninanana ho an'ny faritra Atsinanana tamin'ity taona ity. Taranja roa amin'ny 17 ifaninanana no nandraisan'ny faritra Atsinanana anjara dia ny football sy ny basketball. Zany hoe atreto moa dia io taranja dia collectif ihany moa no misy fa ny individuel moa zany tsy dia mbola misy ny tena maro fa iezana zany moa mba hampisy an'izay satria raha eo amin'ny fifaninanana AZF dia misy taranja 7 eo zany tokony misy ny tena maro. Mihatsara atrany ny lentan'ny fifaninanana ho antsika eto Toamasina izay afaka azona vokatra tsara eny amin'ny sehatra nasionaly. Ny votra zany ny tena marina satria hitanao mavitrika ny mpiasa-panjakana ary maro koa mpandray anjara. Dia efa hoe famoroborobo ary hoe efa ambony azo lazana hoe tsy mena amin'ny tamin'ny faritra hafa zany isika. Izy ireo araka izany no voaositra ho tompon-daka ny faritra Atsinanana teo amin'ny taranja basketball ho an'ny AZF taona 2024 ity. Andeha hiatrika ny AZF national izay atao any Manakara ny 7 hatramin'ny 20 aogositra izao. Vaovao trangam-piarahamonina kosa indray nitrangana fanafian-jiolahy tany amin'ny distrikany Mahanoro ny herinandro lasa teo ka mpandraraha iray no lasibatra tamin'izany. Tatran vaovao Antonio Victor sy Rado Dominico. Tokony tamin'iray ora maraina no nitrangana ity fanafiana amin'ny Tampiadina teto amin'ny Fokontany Nambalakrinina commune Ambonivohitra Mahanoro. Araka ny vaovao iray, Jolay 4 misaritava sady mitondra basy no nanafoka tranona mpandraraha iray. Vatany vao tonga izy ireo dia nitohanany aloha ny varavarany mpiambina ny tanàna ary avy eo nanomboka namaky ny trano. Niezaka ny antso vonjy sy nampitandrina ny tompo-trano saingy fandrahonana sy tifotra navaliny ireo Jolay. Tsy nanampoa nefa izy ireo fa manana basy ihany koa ny tompo-trano ka namaly ny tifotra ny tao andaniny lavo tamin'izany ny Jolay iray. Tafatsoka kosa ny 3 ambiny. Mitohy ny fanadiadiana ary efa ampelantanan'ny polisy sy ny zandary ny raharaha ary mitohy ny fikarohana ireo Jolay 3 tafatsoka. Manao antso avy ireo tompony andraikitra ty amin'ny distrikany Mahanoro no an'olona rehetra izay tsara sitrapo mba hanome loharanom-baovao mahakasika ny raha ity. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray ho famahana ny olana mpapivelona amin'ny fampiterahana izay miankina lehibe amin'ny fampiasana rano mafana dia nanolotra fitaovana toy ny termos zinga ho azy ireo ny association Fashana Farmantesaka pour le changement. Tutso Patrick no mampita an'izay. Olana sedrain'ireo mpapivelona eto amin'ny sapana fiterahana CHR2 Vangaindrano matetika ny tsy fisian'ny fitaovana fitahirizana rano mafana ilaina mandritra ny fampiterahana. No ny amena mantsy dia maro amin'ireo reny no tonga tsy mitondra izany ka miteraka fahatarana eo amin'ny fikarakarana azy ireo. Ho fanamaivana ireo mpapivelona amin'ny fanatanterahana ny asany dia nanolotra termos sy zinga ho an'ny maternité ny fikambanana Fasha na Femme Antesaka pour le changement. Fanohanana izay natao hanamorana ny asan'izy ireo sy antoana ny fikarakarana haingana ho an'ireo reny miteraka. Anisany fofototry
surtout amina resaky zony vehivavy zany resaky fisitrana fahasalamana lavorary agnatin'izay fahasalamana lavorary zay no ahitana hoe fiterahana mba agnatin'ny fahamendrena sy agnatin'ny manara-penitra no hiterahana fa sy anatina hohory lava dia zay natonga anay safidy hoe andao rô andeha aty amin'ny hôpitalin'ny Vaingandrano hisidika nama viavako itegna izay miteraka da hitondra sy rambony tagna mba ho fanampiaina andreo. Miantso ireo fikambanana mpanao sosoro ihany koa ny fikambanana fasha mba hitondra ny anjara birikiny ho fanatsarana ny hôpitaly sy hanasoavana ny mpiarabelona. Ny resaka fanavaozana sy ny fampandrosoana dia tsy adidin'olom-bitsy fa adidintsika rehetra ka manentana antsika mijery ny mpiraimonina, mijery ny fahasahiranana ny vahoaka fa mila antsika izy ireo dia ny association fasha moa vonona lalandava ny fanometanana sy ny mpanampy. Manapirofo izao fa anisany antoko ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana ny fiarah-miasan'ny fikambanana sy ny tombo-pahasalamana ho tombotsoana ireny sy ny zaza voateraka. Ho fanampiana ireo mpisehatra eo anivon'ny fahasalamana sy hanamorana ihany koa ny vonjy-aina ny amin'ny district Sonirano Ivongo sy Mananaravaratra dia nahazo ambulance ny commune manompana. Abel Benjamin. Nahazo ambulance fanomezana avy tamin'ny faritra Analanjorofo ny commune ambanivohitra manompana. Olombelona avy amin'ny commune N aty amin'ny tapany avaratra Sonirano Ivongo sy tapany atsimo ny Mananaravaratra no kendrena havotana amin'izy ity. Natao teto amin'ny tokotany malalaka ny CSBD manompana ny lanonana fanolorana ny lehiben'ny faritra Analanjorofo Maître Todiarno. Fitondrana ny fanavaozana zao tokony samby teky fampandrosoana ny tanàna jiaby ary tafiditra anatin'ny fampandrosoana ara-tsosialy ny famonjiana ny olo marary. Rahantsika malala fô mbola misy kilometra maromaro miala vito raha ohatra ka tsy voatsabo eto ny olo marary anankiray hamonjy ny toeram-pitsaboana maventiventy sy lafaka kokoa zay any Sonirano Ivongo sy any Fenirivesta jusqu'à any Tamatavy. Atolotro atsika izy ity nefa na izaigny na tsy zaigny tsy raha risy olo marary enti agnatin'izy. Napetraka ny préfet mazava kosa ny fomba fisainana sy fomba fijery ary ny fomba fiasa amin'ny fitantanana ny lafitany. Zany hoe fametrahana ny fomba fijery mirona amin'ny atao hoe politika publique. Tsy misy sangan'olona mahavita fampandrosoana fa fiarah-miasa no zava-dehibe. Miova ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa na hoe il faut changer le paradigme. Eto zany zay dia mitodika aminao Andriamatoa lehiben'ny faritra satria efa nisy ny fanomezana pompier tao amin'ny commune urbaine Fenirivesta. Dia eto koa zany misy ny fanomezana ambulance ho an'ny commune rurale manompana. Raha jerevana zavatra roa zay dia mitodika ny atao hoe modernité na fandrosoana miainga ialana amin'ny hoe tradition amina fomba fiasa. Nanomboka tagny tamin'ny 1968 efa nisoka to hôpitaly ty mbola tsisy ambulance ohatran'izao. Midika zegny fa miasa ny fitondram-panjakana ary efa miampaka amin'ny vahoaka madinika ny fitsinjovana tombotsoam-bahoaka zany. Dia eto zegny zay mitondra fisaorana amin'ny fitondram-panjakana sy ny lehiben'ny faritra zay préfecture izay nanapa-kevitry nanolotra fitaovana zao ampiasain'ny commune maompana sy ny commune magnodidina zany mba hamonjena izay olo tsy salama manoloana ny fitokoana monina teo aloha zany. Miantoko an'ny solika ampandehanana azy ity ny faritra Analanjorofo. Nanaiky ny fiarah-mientana sy mandray andraikitra manandrefy azy ny rehetra vao niroso tamin'ny rangom-poy na fifanaovan'ny soni. Mafeny fepetra ara-pahasalamana no mety tsara amin'ny lalana aty ilay ambulance natolotry ny faritra ho an'ny commune manodidina ny manompana ity. Nahazo tompony tamin'ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana niaraka tamin'ireo mpitsabo avy any ivelany miara-miasa amin'ny fiangonana Nazareana ny zaza sy ny reny bevoka tany Morondava. Isabelle Zoda Celestina indray no mampita an'izay.
Ny safidy ianao asa soa amin'ny alalan'ny fahasalamana eto Madagasikara nandritra ny iray volana mahery ireo mpitsabo avy amin'ny Point Loma Nazeriana University sady miara-miasa amin'ny fiangonana Nazeriana eto Madagasikara. Teto amin'ny commune Morondava no nisantarana ny asa soa ny farany volana Jolay teo ka ny zaza marary sy ny vehivavy indrindra ireo reny bevoka no nahazo tombotsoa tamin'izany teto amin'ny CSB Morondava Centre. Naraina fanolora-kevitra ara-pahasalamana ho an'ireo marary ary fifampizarana traikefa ho an'ireo mpitsabo ny fahasalamana izao hetsika natao teto Morondava ary nahatitra herinandro. Anisany nataon'ireo mpitsabo vahiny laharam-pahamehana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana mba ho fitsinjovana ny fahasalamana ny vehivavy. Naraina fitiliana hatrany ny asa soa nataon'izy ireo. Nitoy tamin'ny fitsidiana ny talepatry ny serasera sy ny kolotsaina Menabe ny fandaharam-potoan'ireto mpitsabo vahiny no ny fankafizan'izy ireo ny kolotsainy Menabe izay misy fandraisany amin'ny resaka fahasalamana ary nisaotra ny safidy sy ny asa soa izay nataon'ireto mpitsabo ny talepatry ny serasera sy ny kolotsaina Menabe. Nitoy any Andavadoaky Morombe ny hetsika sy fivahinianana ataon'ireto mpitsabo ary hatra roa herinandro mahery. Vaovao ara-kolotsaina mifandray amin'ny fampiroboroboana ny lafiny fizahantany no amarana antsika ny vaovao. Fitaovana iray ahafahana mampiroborobo ny toe-karena Anosy ny fisian'ilay festival Somarora nambaran'ireo olona ny an-toerana maro araka izy ireo ny tombontsoa rehefa tonga ny festival Somaro no ny fahatongavan'ny mpizahantany maro samihafa any an-toerana indrindra amin'izao fotoana izao. Tatra an'izay Retsitoara Jean-Christ. Fomba iray afana misaraka mpizahantany ho tonga hitsidika eto Nosy ny festival. Anisan'izany ny festival Somaro izay misintona olona marobe hiala sasatra eto an-toerana. Samby mahazo ny tandrify azy avokoa ny olona tsirairay rehefa fotoana ny festival toy izao. Fahitako le Somaro zegny Nosy tegna mamonjy vahoaka mahazo vola vahoaka jiaby na sofrera tegna mahazo vola jiaby na mpagnano lapoky anao mitondra lapoky na mpandafo sakafo surtout chambre jiaby eto Nosy feno l'hôtel jiaby feno taxi jiaby mahazo vola tegna tsara be soragna sukoazana aminany. Na izany aza misy ihany indrokely amin'ireo mpivarotra eto Bazarbe fahatongavan'ireo mpizahantany avy any Madagasikara. Amin'ity Somaro ty zany tena misy client fa le zavatra mandreraka zay eto de client touriste boka Tananarivo zany mba angaviana mba sy hitondra légume boka agny izy charbon lasa ohatra mampiditry problème aminay aty koa zany lero tsy mitady tsy mividy zavatra aminay aty fa ireo boka mitondra légume charbon hatramin'ny mbola hoentinao boka agny. Irasidi malagasy ny fanehoana ny fomba mampanao ny sakafo mampiavaka malagasy ny asatany vokatra ny tany samby azo setra avokoa mandritra ny 5 andro ny festival ankoatra ny tombotsoa ara-sosialy sy ara-barotra ho an'ny ponina. Zay ankoho tompo-klasy sy tompo-vavy no mamarana tanteraka ny vaovao an-tsary mivantana naroso ny televiziona malagasy ho antsika tany eto Gasitrano ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.